Faly miarahaba antsika rehetra ny tenako izay manolotra an'ity fandarana Zarahery laharana faharoa ity indray Dr Jean-Luc Ravelormisy no mitafa amintsika androany. Ny fandarana Zarahery laharana faharoa dia iresahantsika ireo karazana fahaiza-manao hiatrehana ny fiainana. Ireo karazana ireo moa dia miisa telo. Telo zany ireo karazana fahaiza-manao entsika miatrika ny fiainana ireo. Ny fandarana voalohany no nahitantsika fa misy zavatra izay ananantsika, hery nomen'Andriamanitra antsika, ary ilay hery nomen'Andriamanitra antsika io raha ohatra ka fantatsika, ary izay moa no nanaovana an'ity fandarana ity fa mpahafantarantsika azy. Rehefa fantatsika ireo hery ireo dia kolokoloina sy karakaraintsika ireo hery ireo dia azontsika atao mihitsy zany ny miatrika ny fiainana amin'ny fahombiazana. Ka ny fandarana faharoa zany ity Zarahery faharoa ity zany no iresahantsika ireo karazana fahaiza-manao eo amin'ny fiainana ireo. Ny atao hoe fahaiza-manao zany dia zavatra hainao ataonao eo amin'ny fiainana. Ny atao hoe fahaiza-manao koa zany dia voafehy, hainao tsara zany magnano anazy. Tena mahatoky tegna zegny ianao hoe i raha tiako ny raha haiko tsy azo iregnina za aminazy ity. Anao mierina anahy? Tsy azonao iregnina za aminazy ity fa haiko ny raha ambarako aminao ity haiko ny raha ataoko ity zay le hoe fahaiza-manao. Anao zany tena mahatoky tegna anao aminazy, manana fahatokisany tena amin'ilay toe-javatra. Telo karazana zany izy io. Telo, raiky, roa, telo. Telo zany ireo fahaizana ireo. Ny fahaizana voalohany zany dia fahaizana ara-pahalalana. Fahaizana ara-pahalalana zany fahaizana ato amin'ny saina. Fahaizana amin'ny saina, ara-tsaina zegny. Ato amin'ny ati-dohantsika akato, amin'ny mokon-doha akato zegny misy anazy, amin'ny saintsika ato, anatin'ny saintsika ao ny fahaizana voalohany, sokajy voalohany. Ny fahaizana faharoa, faharoa amin'ity fahaizana ity ndraiky zegny dia amin'ny fo, amin'ny fon-tegna. Zany hoe ato amin'ny fontsika ato, amin'ny fo moa misy ny fihetseham-po. Amin'ny fo, amin'ny fihetseham-pontsika ao zany fihetseham-po faly, ravoravo, matahotra ary mitandrina. Ireo zegny le fihetseham-po zegny hoe falifaly za zegny, ravoravo za zegny, matahotra za zegny, na ambory za zegny, mitandrina za amin'ity raha ty. Zany hoe ato fahaizana ato amin'ny fo. Ary ny fahatelo farany dia fahaizana eo amin'ny fiainana. Fahaizana eo amin'ny fiainana zay zegny mahafehy ny fifandraisantsika zegny amin'olo jiaby amin'ny fiarahamonina. Fifandraisantsika amin'olona rehetrarehetra zany, fifandraisantsika amin'ny tegnantsika satria tsika koa aza adino fa tafiditra anatin'le olo. Fifandraisantsika amin'ny tenantsika dia fifandraisantsika koa zany amin'ny hafa ivelan'ny tenantsika. Ireo zany ilay hoe fahaiza-manao hiatrehana ny fiainana ireo. Karazany telo. Zay firy karazany izy takeo igny? Telo. Voalohany saina, faharoa fo, fahatelo fiainana. Ireo fahaizanareo zany, ireo fahaizanareo dia noraisintsika avy tamin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra antsika ireo hery. Zay moa fandarantsika io zany hoe Zarahery. Hery avy amin'Andriamanitra. Fa isika zany mila mahalala anazy, ary zay zany no iresahantsika anazy ity satria natao zany ty antony ty fandarantsika ity moko satria fandarana faharoa koa zany tsika zao dia sady manampy ny fanazavana zegny zaho. Ny antony namorona an'ity fandarana ity zegny dia ny mba ahafahantsika zany mahery amin'ny raha zay ataontsika. Antony izy ity zegny amin'ny lafiny fampandrosoana antsika. Nde mandroso anie tsy hoe mandroso fô zegny dia mandroso zany dia miandry raha ataon'olo hafa, misy fanampiana vary, fanampiana van-dafy, fanampiana karanjao, karaha ty. Fa isika mihitsy zegny afaka manao anazy ho amin'ny tegnantsika, magnanjaigny amintsy tsy mila zegny mandigny olo-kafa, olo-trafa fa an-tegna fo magnano anazy. Zay zany ny antony ity fandarana Zarahery ity. Ary isaorantsika Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra antsika ny hery. Zao moa koa filazany anazy eo amin'ny Petera faharoa toko voalohany. Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo. Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana.
sy ny toem-panahy araka n'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarana. Ha, tsara zegny. Azonareo tsara moa raha koran'ity raha ty. Efa nomeny herin'Andriamanitra. Azo avy amin'Andriamanitra, efa nomeny herin'Andriamanitra antsika zegny ny raha jiaby momba nyty fiainana ty. Na ino zany raha momba ny fiainana fa azotsika avy tamin'Andriamanitra. Nomeny antsika. Ary izy akeo zany raha ny filazany anazy akeo ty zegny momba ny fiainana, momba ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Ki raha avy taminazy ka la, raha avy taminazy ka nomeny antsika mba hahafahantsika zegny hoe mahalala le Zagnahary Andriamanitra niantso tamin'ny voninahiny ary koa niatsara ny Andriamanitra nomeny antsika. Ka ireo zany le zavatra telo ireo zany io resantsika io zany zavatra telo. Ino aby izy takeo igny? Apodiko ndraiky zegny le raha telo satria ho averimberintsika zegny izy ty ho resa mbola maro ifandarantsika ty. Zao fiandohany ty zany tsy haiko hoe firy izy ty fa fiandohany zao da mbo maro avao raha koragnina aminazy tiky. Raha maro telo. Voalohany saina, faharoa fahalalana. Ile voalohany igny zany saina, fahalalana. Faharoa ny fo zany le fitiavana, de le fahatelo zany ny fiainantsika zany. Andeha zany velabelarintsika zany izy telo ireo. De amin'io zany rehefa resaka an'le izy telo zany zaho, de zao zany raha iangaviako atsika zany, iangaviako atsika zay manaraka an'le fandaharana. Eritrereto tsara hoe firy amin'io zegny ny fanananao amin'izy telo. Satria izy telo io zany misy raha mitambatambatra zany mameno anazy telo. Izy telo io zany ilay hery fahalalana nomen'Andriamanitra io zany misy raha anatiny izy telo. De eritrereto firy am'izay zany no anananao. Fa ny vaovao tsara zegny ny raha tsara zegny ambarako amintsika niany, ny raha tsara zegny ambarako amintsika niany de zao: olo jiaby nomen'Andriamanitra n'izy telo. Isika rehetra zany samy nomen'Andriamanitra azy telo. I raha telo zegny, raha telo koragnintsika io samy manana an'io zany tsika jiaby. Ka fa itsika foana zegny mila mandiniky firy amin'izy telo io zegny ny tegna anananao. Firy am'le anatiny zany hoe firy amin'izy telo zany no ananantsika. Alefantsika zany le izy voalohany. De io zany le fananana saina, fahaizana ao amin'ny saina. Ino zany ity fahaizana amin'ny saina ity? Zao le izy. Le fahaizana zany le fahaizana araka ny saina, araka ny fahalalana de zao: ny fahaizantsika zany, ny fahafantarantsika hoe miatrika zany ny fiainana na ny olana eo amin'ny fiainana miainga amin'ny kolontsaina sy amin'ny fombantsika. Le fomba ambarako eto zegny le fiarahamonina. Manakôry moa zegny raha ataon'ny fiarahamonina, fiarahamonina misy antsika ty zegny rehefa misy raha manahirana, rehefa misy raha mampahory, misy raha mahafaly, haintsika ve zay sa tsy haintsika? Fanomezan-danja mihitsy zany le fiarahamonina zay nomen'Andriamanitra antsika, le izy le fiarahamonina nametrahan'Andriamanitra antsika. Faharoa, ny fahalalantsika io zany manadiady le zavatra misy, de mieritreritra tsara zegny atsika, de mahita izao zany manjary aminazy ty, izao zany tsy manjary aminazy ty, de afaka mipetraka zany tsika mandinika hoe karakôry tsara ma zany raha ataoko manoloana an'ity olana atrehako ity. Zay fahaizanao zany manadiady matanjalanja. Fahatelo, haintsika koa zany ny manao drafitra, ny mandamina zany. Hitako eto zany karan'izao zany ny amahako anazy, ohatran'izao tahaka an'izao ny fomba entiko amahana an'ity olana ity. Zao koa zany ny fomba handraisako zany fanapahan-kevitra manoloana an'ilay zava-misy. Zao ny fomba handraisako fanapahan-kevitra manoloana an'ilay zava-misy. Zany le toe-javatra zay miseho, toy izao zany fomba handraisako fanapahan-kevitra. Fahaefatra, manoloana toe-javatra sarotra, manoloana zavatra mahafaly, manoloana zavatra manahirana, manoloana zavatra maharavoravo, de zao haintsika koa zany mandinika ny fiatraikan'izy ity amin'ny fiainantsika amin'ny ho avy. Eto zany ity le fahaizana amin'ny saina ty, io zany mbola hodiniantsika lalina, mbola hitarina io fa fampahafantarina zany ty ataoko ty niany fanaovantsika fanadihadiana, ananantsika ve le fahaizana sa tsy fahaizana.
ananantsika fa sa tsy ananantsika. Eto zany tsika dia afaka manao zany ny mandinika ny ho avintsika. Raha ity zany fanapahan-kevitra raisiko, ino mety fiatraikan'izay amin'ny ho aviko. Eto zany mitandrina mba tsy ho taitaitra taitaibombona izay moa le fiteny taitaibombona fa fikoropadropaka misy an'le fiteny zay hoe programme amboaromotra. Le amboaromotra io zany tsy hainao fa avy de midiriry igny de fa lasa mihazakazaka io fa tsy mivily avia sy avana fa de fa romotra amboa igny de fa lasa. Ka za aketo zany sanatria voalohany sanatria kabary tsy manohitra antsika piano amin'amboa zafady tsy resaka zay zany fa le tiako ambara eto fotsiny zany hoe tsy mahay mandanjalanja ny fiatraikan'le raha amin'ny ho avy de taitaitra fao de fa lasa de fa agny de sy iboagnany agny riatany. Aha, tsy zay fa fahaizana amin'ny saina hoe hainao zany mieritreritra ny ho avy de mijery tsara ny andaniny sy ny ankilany. Manaraka zay koa dia ny zavatra rehetra zay mitranga eo amin'ny fiainana zany, zavatra mitranga amin'ny fiainana dia hitantsika hoe zao zany no ataoko ho dikan'izay hoe zao zany ny fomba hiatrehako azy manomboka amin'izao, zao zany mety ho dikan'iny amin'ny fiainako de zao zany fomba anaovako azy manaraka. Dia haintsika koa zany mampiasa ny zavatra rehetra zay henontsika, vaovao korana jiaby, resaka tonga amintsika, raha regny ny sofintsika, haintsika zany manadiady anazy mba ahafahantsika mandrindra ny fiainantsika. Fanampin'izay koa efa fahafito zany zao dia manana fahaizana antsika zany hoe za zany rehefa misy raha karahan'ity zao ny fanaovako anazy, raha karahan'ity ty fanaovako anazy. Zany hoe haintsika, hitantsika manko vavahantsika tsiraidraiza fa zao mbola fampahafantarana anazy. Ary le fahaizan'ny saina farany io zany de le hoe haintsika zany ny miaro ny tenantsika, haintsika miaro ny tenantsika amin'ny atao hoe zavatra hita fa marina sy mahitsy, afaka mijoro tsika zany manana azon-damosina miaro ny tenantsika, mijoro miaro antsika, miaro ity ny marina dia zao zany no ataoko. Haintsika zany manao an'izay ary tafiditra ao anatin'izay koa hoe miaro ny hafa. Zay zany ny fandarana ny zarahay fahalarana faharoa moa zany iresana an'le fahaiza-manao eo amin'ny fiainana dia ilay fampahafantarana azy telo: saina, fo, fiainana. Ny saina ihany zany aloha ny vitantsika tamin'ity tapany fandarana faharoa ty de toizantsika fandarana manaraka indray zany ilay momba ny fahaizana fo de ny fahaizana fiainana, fa dia misaotra antsika nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, aza adino lay teny zay noraisintsika teo fa efa nomen'Andriamanitra, nomeny herin'Andriamanitra ao antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, mirary fombiazana ao antsika indray amin'ny fampiarana izany fandarana izany eo amin'ny fiainantsika. Samby tsara.